Fiadanan'ny tompo Jesosy indray no tononoko amintsika rehetra. Raha misy olona anankiray milaza ny tenany hoe izao ny Biby, izao ny Jesosy Kristy, dia inona tokoa moa izany ao ambadika izany fanambarana izany? Ny olona anankiray raha vao miteny izy hoe izany Biby, fantatsika rehetra hoe iza moa Biby dia olona nareo mahay noho ny fahaizako mahafantatra mihoatra noho ny fahafantarako. Fa raha faritako tsotsotra hoe iza Biby dia olona mpiady, olona mahay miady be mihitsy, tsy lany dimy lahy. Ary rehefa miady izy sady miaraka amin'ny cri ia ia, sady miaraka amin'ny cri izany no mandefa totohondry tonga dia mangoaka kibo, totohondry tonga dia mahatorana mpitsanganana, totohondry tonga dia sy ny sisa be da be izay afaka exagerenao an'izay. Fa ilay tena ao ambadika izay hoe iza moa Biby izay dia resaka esprit. Satria i Biby rehefa miady izy dia manana style bibilava, serpent. Mahay kung fu be izy, mahay jean kudo be izy, mahay boxe izy, mahay karate izy. Esprit daholo zany, esprit daholo zany. Averiko tsara hoe esprit daholo zany. Mahay style bibilava izy, serpent, mahay style dragon izy, dragon, fureur de dragon, mahay style tigre izy, griffe de tigre, mahay style ours izy, griffe d'ours, mahay style singe izy, rajako, mahay style zay afaka exagerenareo anazy ao aminy daholy. Fa izay zavatra izay dia esprit hoy aho. Izany hoe raha mahay style serpent izy dia midika izay fa misy esprit ana serpent ao amin'ny Biby. Raha mahay style singe izy dia misy esprit ana singe ao aminy. Raha mahay style dragon izy dia misy esprit ana dragon ao aminy. Ainsi de suite. Ary zany Biby zany dia tsy lany dimy lahy zany. Dimy lahy tsisy dikany eo aminy zany. Ka raha ohatra zany misy olona miteny hoe zany Biby, ianareo 120 tsy ampy anareo tsy misy dikany amiko amikisakisary iny pitika ary, grave be zany esprit zany. Satria raha vorainao ilay fanazavako teo hoe esprit ana bibilava, esprit ana dragon, esprit ana sy ny sisa rehetra. Oro anefa mbola x2 x3 an'ilay tsy lany dimy lahy mitanjaka ilay milaza azo Biby. Grave be ny esprit an'izay olona izay. Raha tsara ilay fanazavana. Grave be ho any esprit an'izay olona izay. Fa ilay esprit amin'ny Biby lianady, tiady, mpandravarava, mpamono, mpanakorotana sy ny sisa rehetra no incarné ao aminy izay mitonona ny tenany ho Biby sy manana an'izay esprit any Biby incarné ao amin'izay x2 x3 x4 mihitsy. Dikan'izay dia tena violent be, mpandravarava be, mpanakorotana be sy mpaniba be ilay olona misy fanahy Biby incarné ao aminy. Grave be ho averiko indray. Inona moa no antony izarako an'izany amintsika? Ny antony izarako an'izany amintsika dia tokony ho conscient isika, pino na tsy pino ianareo izay mandray an'izao afatra izao, fa misy esprit matanjaka be mihitsy miaodiaody eto amin'ny firenetsika, manaliko eto amin'ny firenetsika, manindry atsika, manao fampisehoana amintsika, manapatra ny heriny amintsika, ainsi de suite. Fa
raha narahanao a tantaran'ny Bruce Lee a raha tsy diso a de ohatrany maty tapoko zay lehilahy zay izy le Bruce Lee maty tanora sady maty tanora ohatrany natory le lehilahy matanjaka be tsy manintsy manina zao a de miampitsony iny a de tsy nivotsony a de maty tapoka tsy fantatra ny antony a mystère hatramin'izao satria samy manana ny version daholo a tsy de any loatra lay idirako sy tondrako fizarana fa mizara tsotra fotsiny a selohan'ny analyse a afaka zaraiko a par rapport amin'ny historique an Bruce Lee a sy ny esprit incarnation a lay esprit incarné Bruce Lee a izay sofla entiny mitsoka amin'izao vaninandro ny vanim-potoanan'ny mondialisation izao. Inona ihany koa ny azo ambara raha ny baiboly a ny olona hitoerana fanahy esprit a maromaro tahaka ireny a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 hatrany amin'ny 1000 de ny famaritana azy eo amin'ny baiboly a dia olona hitoeran'ny fanahan'ny légion izany asa raha tadidinareo a Jesosy Kristy a rehefa tonga tamin'ny vohitra anankiray izy a de nisy lehilahy izay a voafatotry ny fanahy ratsy a nitsena azy avy hatrany de rehefa nanontany Jesosy Kristy a ilay lehilahy nipetrahan'ny fanahy maloto hoe iza no anaranao de namaly lay lehilahy nitoeran'ny fanahy maloto hoe legiona izahay a satria tsy anankiray fotsiny fa maromaro izahay a melona arivo amanarivo ny izahay lay démonite ao anatin'ilay olona zany de nataon'i Jesosy Kristy ny délivrance satria matompony tompo sy mpanjakany mpanjaka azy a dia nifatratra tany anaty kisoa ary nitoy tantara dia nivarina tany an-dranomasina ilay kisoa nitoeran'ny fanahin'ny legiona lay misy ny esprit anasaka, esprit ana bibilava, esprit ana sy ny sisa be dia be. Inona ihany koa ny azo ambara? Ny azo ambara ihany koa dia amin'ny alalan'izao pub izao zany a dia mampafantatra antsika malagasy a isika taranaka misy fa misy esprit a legiona matanjaka be mihitsy a esprit lianady a esprit tiady a esprit ana mpandrava, mpamono, mpandringana, mpanakorotana be mihitsy zany manaloka ny firenetsika, manindry eto amin'ny firenetsika, manapatra eto amin'ny firenetsika, mampiasa ny heriny eto amin'ny firenetsika juste partage fotsiny a par rapport amin'izay analyse no entiko izay satria fantatsika tsara fa izany esprit izany no mitondra ny firenena. Atsantsika hatreo ny amin'izay fanambarana Bruce Lee sy ny resaka fanazavana tsotra fandikana interprétation ny amin'izay esprit sy incarnation an'ilay fanahy Bruce Lee izay. Izany Jesosy de tsy fantatry ireo olona fa ny zavatra tsy nisy atao anatin'ny enimpolo taona dia misy eo daholy amin'izao vaninandro faran'izao a surtout eto amin'ny firenetsika malagasy izany. Hatramin'izay a tsy nisy nilaza ny tena noho Jesosy zany a fa tato ato a de nisy lehilahy lanjaina, nisy lehilahy milaza azo nanangana olona tamin'ny maty a, misy lehilahy tena ivavaho aho izaho no mpamela heloka izaza hitanao zao Jesosy Kristy a izaho no asa raha tadidinareo ny fampianarana zay nozaraiko any amin'ny page YouTube diolilo fanosorana sy ny page Facebook ihany koa ny amin'ny resaka Biby fanjakana sy faux prophète miara-miasa. Mazavaintsika tsotsotra tany a ny momba izay. Ny message faharoa zay ampitaiko amintsika zany dia tsy kisendrasendra ny fisinjany rehetrarehetra izany.
hoe misy fanjakana malagasy a de misy incarnation ana esprit legiona de misy incarnation ana esprit milaza ny tenany fa Jesosy Kristy manao usurpation ana baiboly a manao usurpation ana fonction a manao usurpation an'izay azony ataony usurpation rehetrarehetra mifampitoy zany zavatra resantsika izany a ao anatin'ny antsony hoe fanjakana biby ty ao anatin'ny contexte fanandro farany ka ny afatra mitsika de hoe manapaka eto amin'ny firenena esprit bruisely manapaka eto amin'ny firenena ny esprit milaza ny tenany ho Jesosy miara-miasa ireo ary hitanareo le afisy mpira evangelika mpiteran'Andriamanitra miara-miasa amin'ny mpanao politika ao anatin'ny antsoina hoe propagande milaza zavatra daholo zany amin'ity firenetsika ity conclusion zany par rapport amin'izay zavatra andresantsika izay de hoe normal ny situation iainan'ny malagasy amin'izao vanim-potoana iresantsika izao a raha izao ny zavatra misy a satria misy esprit legiona manapaka eto amin'ny firenena misy faux prophète milaza ny tena mo Jesosy Kristy ao anatin'ny fiarah-miasa ao anatin'ny corruption fanaovana usurpation sy plagia ny fonction selon la Bible ary zay zavatra zay a no miteraka ozina ho an'ny firenetsika sy ho an'izao taranaka izao ka amezako azy de hoe fotoana izao a mbola manana tombonandro isika mbola manana fotoana isika ahafahantsika mibebaka sy mitodika amin'Andriamanitra na de hoe maisa sy tena mahihara izay fanantenana izay fa na izany na tsy zany a de marina foana ny tenin'ny baiboly hoe raha ho avy Jesosy Kristy raha ho avy ny zanak'olona moa hita finoana eto Madagasikara va izy ny tena loza dia miamiena andromanalina ny mpino pratiquant ny mpino mitady relation amin'ny Jesosy Kristy relation fa tsy religion fa kosa mitombo isan'andro ny esprit legiona ny esprit amin'ny bibilava ny esprit amin'ny dragona ny esprit an'ny sy ny sisa rehetrarehetra miaraka amin'ireo mpiara-miasa aminy faux prophète sy ireo faux be da be azonareo ny tikombara zay ny fizarantsika fa amanaraka indray tsika mizara izay mahasoso mahafinaritra ahafahantsika foana mandinika ny sitrapon'Andriamanitra sy mamantatra izay azo fantarina amin'izao vaninandro faran'izao selon any permissiva avy any amin'Andriamanitra tsy toa. Tianao Jesosy veloma tompoko.